miarabantsika rehetra dia manonona ny fahasoavan'ny Jesosy sy ny pe ny grand shalom amintsika rehetra mpanaraka ny page tononoko amintsika rehetra izay abonné na tsy abonné ihany koa aty amin'ny Facebook sy any amin'ny YouTube ny shalom ny avo indrindra. Resaka nandrano manalina isika androany, resaka nandrano manalina isika androany resaka ihany koa ny amin'ilay complet mahity ambony ambany, tsy izay complet mahity ambony ambany io fa ilay nitondra azavana tao andrano manalina ilay tompon'ny prospérité tompon'ny jiro en échange zany 4000 40 000 watt raha ataoko sary zany dia io lay monsieur le corbeau, satria ny corbeau dia manana an'ilay manteau noir. Zay no horesantsika androany, tsy resaka politika isika fa iresaka tontolo ara-panahy zay tsapako izay mitambesatra ato anaty fa ananako fahatsapana fa hoe tena tokony ho zaraina amintsika sy tokony ho voaray atsika ny hevitra ambadika amin'ny zavatra mitranga sy mikoriana rehetra eo amin'ny fiainatsika andavanandro. Important be zay important be zay. Ary eo amin'ny plan salutaire dia lafiny famonjena dia tokony zany isika misokatra foana ny masom-pijeritsika, ny masom-panahintsika, ny fahatsapantsika, ny cinq sens-tsika fa misy référence ara-panahy avokoa ny zavatra miaina eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona andavanandro. Ary ny pejy dia mampatsiahy antsika isanandro isan'ora ny amin'izany zava-miafina misy mikoriana ety amin'ity zao tontolo zao ity izany. Anio isika dia resaka nandrano manalina sy ilay manteau mainty ambony ambany. Andrano manalina izay horesahako aminao androany, tiako ny milaza aminao, tiako ny mampitafatra amintsika fa tsy miteniteny foana akory ny biografia izay misoratra eo amin'ny page YouTube sy ny page Facebook ny amin'ny hoe izay fantatray izay hitanay izay tsapanay izay renay izay iainanay no ambaranay sy zarainay kanefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Ny tinambara amin'izany dia tsotra be. Isika izany izay tafaradalana amin'Andriamanitra tsy toa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy ny filazantsara soratra masina Sainte Écriture dia tokony ho fantatsika sy tsapatsika izany fa ny fiainatsika taloha mandritra sy ny hoavy rehetra averiko tsara hoe isika rehetra izay racheté zanak'Andriamanitra épouse ao amin'i Jesosy Kristy, isika rehetra izany dia mila mahatsapa sy mila conscient ary tokony resy lahatra fa ny fiainatsika taloha mandritra sy ny hoavy rehetra dia tsy misy parazara, tsy misy kisendrasendra fa misy référence ara-tsoratra masina sy voatahiry ao amin'ny fahendren'Andriamanitra avokoa. Raha ny teny ateo hoe ny biografia YouTube sy Facebook zay hitanay, zay renay, zay tsapanay no ambaranay sy zarainay aminareo kanefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Ny tiako ambara amin'izany dia raha iresaka nandrano manalina zany. Raha anazava tsotsotra amintsika ny amin'ny lohahevitra etiko eto hoe andrano manalina zany dia zavatra fantatro no resahako amintsika ny ainako, expérience vécue, zavatra nitomboko,
zavatra ny lehibe azako izany no zaraiko amitsika. Raha lasa ranabavy, raha misy olona milaza azy fa hoe zanak'Andranomanalina, tompon'ny ambany tanàna sy ny sisa be da be araky ny filazany sy ny fanambarana momba n'ambany tanàna, de izay miresaka aminao zao dia zanaka ambany tanàna, zanak'Andranomanalina. Averiko tsara hoe raha misy olona milaza azy tompoko fa izy no tompony ambany tanàna, izy no zanak'ambany tanàna, izy de izao sy izao tao ambany tanàna, na olobe io na député io na tsy député io na olom-pirenena na tsy olom-pirenena na olo-tsotra io, nizanizy izy manambara an'izany de anio zany de hitondra expérience sy izara aminao. Zay hitanay no ambaranay zay efa renay sy expérience vécue ny ainanay no ataonay partage aminao. Fa hoy ny soratra masina hoe indrisy fa ny fanambaranay tsy mba raisinareo. Andriamanalina izany géographiquement izy de classé hatram'izay anio ihany koa, ary mbola ho avy sur et certain fa tsy iovy zay image zay fa mbola ho tondrona foana hoe ambany tanàna. Miara-manaiky isika fa sur le plan hoe géographique dia au niveau an'ny altitude mihoatra amin'ny lahaoty, mihoatra amin'ny faravohatra, mihoatra amin'ny faritra parobe ambony sy hatrany androva rehetrarehetra ny ambanidia sy ny sisa rehetra. Resaka altitude izany mirefy amin'ny ranomasina dia ambany tanàna tokoa Andriamanalina Abefoloa 67 hectares Ambodinsotra sy ny sisa rehetra iny bas quartier. Fa le filazana an'le hoe ambany tanàna sy bas quartier nefa dia fandokona tsotra zao. Ekeko fa be da be ny indisy manambara n'ilay bas quartier, ny bas quartier tahaka ny hoe fa miresaka bas quartier isika de ozy ny olo hoe tanàna ny fozahorana zany. Fa miresaka bas quartier isika de ozy ny olo hoe ny mainty ny tena populaire any, tanàna ny be mainty, tanàna ny Bomanga, tanàna mialatsiny amin'izany teny mahitsy rehetrarehetra izany, tanàna ny olona mahantra any, tanàna ny oataoata any, tanàna ny mpanasa lamba any, tanàna ny zao sy zao any. Raha vao miresaka an'izany bas quartier izany isika, raha vao miresaka n'Andrianomanalina isika de hoy Tsindronantsy, raha miresaka n'Andrianomanalina isika de hoy ny viole, ny alatra, ny vonolona, ny soloky, rugby, tsy misy zavatra tsara mihitsy izany. Lokoina mihitsy zany lay tanàna fa hoe mainty, lokoina mihitsy zany lay tanàna fa noir. Izay fandokona izay anefa, izay fisainana sy fieritreretana izay anefa dia tsy avy tamin'Andriamanitra, tsy ao anaty baiboly, satria Andriamanitra tsy to raha namorona izao tontolo izao izy tamin'ny création famoronana de tsy nasiny hoe ambony tanàna, tsy nasiny hoe ambany tanàna, tsy nasiny hoe ity loko mainty, tsy nasiny hoe ity ambarao fa bas quartier, tsy nasiny an'izany hoe ity dia classé foza sy orana sy ny sisa rehetra. Hiditra détail isika. Mamela anazava tsotsotra n'Andrianomanalina ianareo hoe zany Andrianomanalina izany tokoa moa dia aiza ho aiza. Misy ny Andrianomanalina voalohany izay misy anà, misy ny Andrianomanalina afovoany. Ny Andrianomanalina afovoany moa dia raha mitsofoka avy aty amin'ny super bravo ianao super bravo izany dia atao ambadika kely ny lakan-dranomandria-tany dia misy elakelan-trano mitsofoka iny no mandalo amin'ny pompy volamena dia mitohy hatrany Ambodinsotra, milana kely ambadika ao ianao dia ny quartier ny akan'ny avoko tamin'izany vanim-potoana izany ary tafavoaka dia 67 hectares atsinanana izay elakelan-trano resako anao zay, de mitohy makany amin'ny lalana makany amin'ny tetezana pasika hatrany amin'ny étoile rouge rehetrarehetra iny de milana any ambadika any amin'ny digy, milana makany amin'ny ara-malagasy rehetrarehetra any. Zay ny côté any Andrianomanalina afovoany. Ny Andrianomanalina voalohany indray ny elakelan-trano azahoanao an'izany de Vorodamba ihany avy aty amin'ny lakan-dranon'Andria-tany mitohaka amin'ny Abefoloa
aty amin'ny hidin-dalamby zany dia atreo amin'ny collège mondain eo anao mahita elakelatrano eo amin'ny misy any magasin sisinoa de mandalo centre afrique quartier zany teneniko anao zany ary mamakivaky ny fokotanina Andranomanala voalohany misy pompy ihany koa eo zay tena populaire eo ny onan'ny olona be da be isan-karazany ny Ambosaranga sy ny Ambanisaranga ny zatovo sy ny lehibe sy ny antitra eo daholo ny tena hoe point de rencontre eo anilan'io fokotanina Andranomanala voalohany io zay tsy lavitra ny fiangonana Manaritsoa finoana de ny elakelatrano iny mivoaka aty amin'ny Senam mitohy amin'ny resahantsika teo indray Étoile Rouge sy ny sisa rehetrarehetra. Tsy lavitra kely ny fiangonana Manaritsoa finoana ao ambadika kely ao ny quartier anaty hazo Isotry sy Manaritsoa Isotry izay nisy any tompokolahy Rakotovra tena respecté olobe teo amin'ny tanàna izy sy ny fianakaviany sy ny ekipany rehetrarehetra sy ny zanaka ambany tanàna rehetra nafinaritra ny fifampisarana sy ny fiarahamonina tamin'izany vanim-potoana izany. Tsy lavitra eo ny bebe anaty hazo Isotry. Ny manasaraka ny Vorodamba sy Andranomanala dia ilay pavé lavalava be miala avany Anosizato mandalo Anosipatrana mandalo Lanivato Lambalandiny mamakivaky an'Andranomanala sy Manaritsoa mandalo tetezan'ny Bekiraro aty amin'ny grossiste avitra taloha eo amin'ny rond-point hidin-dalamby Isotry de mivoaka ny atao madinika Vasakosy hatrany amin'ny couloir de la Mort hatrany Antanimena rehetrarehetra iny. Dia ao anatin'izany rehetrarehetra izany misy ny elakelatrano rehetra afaka atoroko anao raha ozy ianao hoe te hiditra avy eto amin'ny Vorodamba te hivoaka any amin'ny Senam dia manana raccourci afaka atoroko anao ny tenako izao. Raha ohatra ozy ianao hoe avy any Ampefiloha ianao te hamakivaky an'Andranomanala hivoaka aty amin'ny Aigle Noir dia afaka atoroko anao zany raccourci zany avy aty ambodin'ny Sotry avy aty amin'ny lamba fivarotan-damba aty amin'ny côté misy ny terrain volleyball ao amin'le tablety anankitelo ilay cité mamakivaky any akaniny Avoko mandalo Andranomanala afovoany mandalo Andranomanala voalohany mivoaka any anaty hazo Isotry Manaritsoa hatrany Ampefiloha afaka atoroko anao elakelatrano rehetra. Tsy ny filazana an'izany akory hoe inona fa ilazako aminao fa fantatro tsara Andranomanala dia miverina amin'ilay sasy teny ny toko tany ambolohany teo hoe raha iresaka momba an'Andranomanala amintsika zany dia ny zavatra ny ainako hitako fantatro no hozaraiko amintsika. Irosoarisika hoy ateo hoe Andranomanala dia mampanahelo fa lokoina fa mainty. Ekeko fa mainty Andranomanala, ekeko fa populaire Andranomanala, ekeko fa von'olona tsindronantsy loka viola zavatra ohatran'izany ny lokon'Andranomanala. Eny tompoko izany zavatra izany tsy ao Andranomanala ihany fa Madagasikara iray manontolo. Averiko tsara hoe izany zavatra izany dia tsy ao Andranomanala ihany fa Madagasikara iray manontolo fa déguisé fotsiny na miova ny couleurany rehefa ny faravohatra izy, miova ny couleurany rehefa ao andapy izy, miova ny couleurany rehefa ao amin'ny ACC izy, miova ny couleurany rehefa ao amin'ny CENI izy, miova ny couleurany rehefa any amin'ny faritany izy, miova ny couleurany rehefa eny Andohany Mandroseza izy maka endrika isan-karazany ny von'olona ny alatra lay andokoana mainty n'Andranomanala. Ilazako amintsika fa raha miresaka an'izao sujet zao zany tsika dia mampita hafatra amintsika fa Andranomanala mihitsy no image ny Madagasikara. Ilay corbeau manana ny manteau mainty ambony ambany dia io lay esprit eo amboniny Madagasikara izay eo amboniny Andranomanala mitondra hazavana satria niarana hita isika fa nisy an'ilay complet mainty ambony ambany nidina ifotony tao Andranomanala dia nanao proclamation nanao fanambarana ary nitondra fahasoavana be da be izy prospérité sady miresaka ara-panasady isika
dia ny zara azavana izy be da be ny azavana nampanantenainy ny resaka etanolna ny resaka 400 000 watt ny resaka jirama atao matanjaka be sy ny sisa rehetrarehetra ny karazana azavana be da be tana masoandro ny projet ien mazavana daholo zany sy ny sisa rehetrarehetra noetin'io corbeau mainty ambony ambany io noetin'io manteau mainty ambony ambany io noetin'io pera noel io dadabe noely tsika mantsy zao a amin'ny vanim-potoana ny krismasy dia manana ny tenue any dadabe noely manana nylay sak kadoany sak akadoany ny dadabe noely de ao daholo ny kadoany ao daholo lay fampanantenana ao daholo lay faritsinjo ao daholo ilay ampola zaraina isa tokatrano afaka manana finday ao daholo zay zavatra tsy nisy ary nandritry ny 90 taona esprit zany resantsika zany aza mieritreritrynareo hoe miresaka olona isika na miresaka niza sisa fa misy père noël leto monsieur le corbeau misy père noël leto manana nylay manteau mainty ambony ambany miaraka amin'ny bagety mazika ny père noël mantsy manana bagety mazika miaraka amin'ny tunique mainty ambony ambany miaraka amin'ny kalesiny ary lay kalesiny de lay voiture blindé miaraka amin'ny ange gardien garde du corps attention fa père noël manana ange gardien izy any amin'ny mythologie any amin'ny tontolo mystique any amin'ny tantarany angano dia raha mandalina an'izany ianao dia afaka voarainao ny détailny amin'izany fa izay no déguisé eto amin'ity sujet atsika ty hoe andramanalina sy lay corbeau mainty ambony ambany tiako aloha hoe décortiquena amitsika le hevitry le hoe andranomanalina fa maninona moa andranomanalina no andranomanalina za zany de hiteny zavatra ohatran'izao amiko koa tsy misy ny kisendrasendra ary ny kisendrasendra zay ambaran'ny olona fa mpandalo eo amin'ny fiainan-janak'olombelona rehefa miverimberina ny kisendrasendra de amiko zany tsy kisendrasendra inona tiako tenena am'izany kisendrasendra ve hoe andramanalina ambany tanàna lokona hoe bakartea tamin'ny 91 efa andranomanalina andranomanalina kisendrasendra ve zany ary tam'izany de efa nisy io endrika couplet mainty ambony ambany resantsika io fa tam'izany izy dia ny coopérative sy ny resaka arema no tompon'ilay prospérité kisendrasendra ve andranomanalina bakartea centrafrika bagdady sy ny sisa rehetrarehetra raha ohatra hoe tamy 2002 zay nitondra tam'izany mbola andranomanalina andranomanalina mbola bakarte kisendrasendra ve raha am'izao andro ny intelligence artificielle izao de mbola andranomanalina andranomanalina no bakarte any no bakarte sy ny sisa rehetrarehetra ny antony itenenako atsika an'izany de hoy hoe rehefa miverimberina ny kisendrasendra amiko zany tsy kisendrasendra tsony fa voulu mihitsy lay zavatra ninina mihitsy satria lay esprit manana n'lay akanjo mainty ambony ambany no mife de izy mihitsy no mametraka an'lay système araky ny fampaneken'lay lehibe any eo ambony hoe andranomanalina de ataovy andranomanalina foana ny bakarte de ataovy bakarte foana satria izay no mamelona n'lay esprit izay no mamelona n'lay corbeau izay no mamelona nyty mainty ambony ambany ity ary raha mandinika isika efa nitondra fanazavana teto foana isika fa ny zavatra misy rehetra dia misy esprit mianime azy avokoa de io esprit mianime io
monsieur nourrira amin'ny maha-esprit azy de mazava ho azy a ny rasioana dia resaka ara-panahy. Tsy velona io esprit io raha tsy misy a ny ambony sy ambany, raha tsy misy ny moyen d'œuvre, raha tsy misy a ny docker sy ny mpamony tena ho azy de tsy velona io esprit io. Miditra detay isika, zany ny zavatra resantsika eto. Tiako ny manindry sy manipika amintsika fa raha miresaka an'Andriamanala isika dia miresaka any Madagasikara. Ity hoe Andriamanala, raha mamaky ny Genesis toko voalohany isika, raha midécortiquer an'ity Andriamanala ity isika izany dia vao mamaky baiboly fotsiny isika de hoe Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Tamin'ny voalohany a ny tany tsisy endrika sady foana vita, ary ny aizina tambonin'ny lalina, l'obscurité. Eto isika de miresaka Andriamanala manalina, manaizina, l'obscurité. Ny aizina ozy ny baiboly tambonin'ny lalina, fa ny fanan'Andriamanitra kosa nanomba tambonin'ny rano, andrano manalina. Nisy fanan'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano, oro anefa niaraka tamin'izay dia nisy ny aizina tambonin'ny lalina. Lay lalina ambara eto a dia chaos, lay chaos dans le vide, satria nisy ady tao an-danitra tao nazera i Satana. De zay le nisy niteraka chaos, de nisy aizina, nisy obscurité teo ambonin'ny lalina lavaka tsy hitan'ny nono. Maime image any Satana. Eto nefa isika hoy aho miresaka n'andrano manalina. Raha ny tokony ho izy selon la Bible dia ilay fanan'Andriamanitra manomba eo ambonin'ny rano. Ny rano a dia ny tenin'Andriamanitra. Fa ny zavatra misy eto amin'ity sujetsika hoe andrano manalina ity dia misy corbeau, misy tunique mainty ambony ambany, misy Père Noël manana an'ilay tenue vestimentaire noir du haut, noir du bas, manomba eo ambonin'ny andranomanalina. Io no maître eo ambonin'ny andranomanalina, io no maître eo ambonin'ny Madagasikara. Resaka esprit ho asika efa tsy manoro an'izasisa, resaka isika décortiquer zava-panahy. I costard mainty ambony ambany io, i corbeau io, monsieur le corbeau io, no se référé amin'ny verset biblique sy ny principe an'Andriamanitra hoe ny fanan'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Fa tsy izay ny zavatra misy eto, fa ny fanahan'ilay corbeau no maître manomba eo ambonina andranomanalina. Andranomanalina veut dire Madagasikara. Alasy ranabavy, sokafy ny masonao, za zany eto dia manentana antsika hoe aoka re ianao tsy hompino tsotra, aoka ianao tsy hompino mpanatitra rakotra fotsiny, aoka ianao tsy hompino mpanara-drenirano ampamakiana liturjia sy ampanokafana firana fanampiny sy zavatra ohatran'izany, sy entanina any amin'ny fiangonana zokony na zandriny na hafa rehetrarehetra, fa tena hoe aoka ianao hompino zany, tena hoe hisokatra ny fahitanao sy ny fahatsapanao amin'ny zava-panahy misy ety amin'ity zao tontolo zao ity. Izany no objectif ny pejy, zany no tanjotsika isaky ny mizara. Be da be moa ny olona no tsy satisfait amin'ny zavatra ambaratsika, de miteraka haine sy rancune. Izay ilay biographie nyresahako teo hoe zavatra hitanay a, ny fiainanay a, expérience selon la Bible voarainay no ambaranay aminareo, kanefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Andrano manalina, manalina, manaizina. Ekeko fa raha voalatsaka kely ny orana dia tondra drano andrano manalina. Fa izay fijery izay a de fijery sur le premier plan, fijery maso voalohany, fijery dimensiona voalohany, zavatra hita maso izany, fa lay zavatra ambadika
lay zavatra ara-panahy mitatao sy manindry eo amin'ny fiarahamonina, mahatonga ny Andranomanalina ho Andranomanalina foana ave mba fantatrao, mahatonga ny Madagasikara ho Andranomanalina foana ave fantatrao sy tsapanao. Ny tsy fahatsapantsika an'izany, ny tsy fahitantsika an'izany, ny tsy fahaizantsika mandrefy an'izany, menantsika ny refy fahitanany amin'izany, mahatonga atsika andevo foana, andevonota. Ary tsy marina eo amin'ny firenentsika, tsy marina amintsika ny teny, fa lasa privava, lasa récitation fotsiny, lasa tsinjery fotsiny hoe raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Fa ny tena marina mbola Andranomanalina ilay Madagasikara. Avery koa indray ilay fanazavana teo Andranomanalina. Raha mamaky ny Genesis toko voalohany isika, fanan'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano, fa eto Madagasikara kosa amin'ny alalan'ny kisary Andranomanalina dia ny fanahin'ilay complet mainty ambony ambany no manomba eo ambonin'ny Madagasikara, eo ambonin'ny Andranomanalina. Manalina, obscurité, manaizina, manome image an'ilay chaos tao amin'ny Genesis toko voalohany, nisy ady tao an-danitra tao, tamin'ny voalohany ny tany, tsisy endrika sady foana, chaos dans le vide. Miroso makany amin'ny chaos Andranomanalina, miroso makany amin'ny chaos Madagasikara. Ary niaizana tambonin'ny lalina. Andranomanalina dia mirantiranty eo morotevana ary niaizana tambonin'ny lalina. Efa enjery Madagasikara eo morotevana, misy antsana, misy lalina, misy obscurité, aizina. Ianjerana Andranomanalina, ianjerana Madagasikara, ianjerana vahoaka malagasy, satria misy ny fanahin'ilay corbeau, tompon'ilay vestimentaire mainty ambony ambany, misapote, calotte, ialatsiny ahy teny an'ity hoe calotte de ses morts, misapote an'Andranomanalina, qui veut dire hoe misapote any Madagasikara. Iza moa ity corbeau mainty ity, iza moa ity manana ny tunika, manana ny principe, l'obscurité manana ny principe, aizina Andranomanalina, misapote any Madagasikara, misapote an'Andranomanalina ity, mitondra ny papier cadeau. Iza moa ity Père Noël manana ny complet mainty ambony ambany ity, iza moa izy ity izay manana ny bagety mazikany, manana ny blindéany, calèche zany no tiako resahana eto, manana ny sac à cadeauany, dia amin'ilay sac à cadeauany misy an'ilay projet isan-karazany, ny tanamasoandro. Jerevy tsara nge lay fifanoherany miresaka tanamasoandro, lay corbeau mainty ambony ambany, lay Père Noël, kanefa any Andranomanalina izy no mis'adressé. En même temps ny tunikany corbeau, ny imageny corbeau, en même temps ny tunikany, ny fiakanjony, ny manteauany, ny pardessuany mainty ambony ambany. Hitanareo amin'izany ilay fifanoherana, zany détail rehetrarehetra zany isariako ny fisainantsika sy ny fieritreretantsika. Mezaka mizara semence fotsiny, mezaka mizara graine amintsika, ahafahantsika mamantatra hoe ry mpiambina ho toy ny olona alina moa izao izy izay ampaminany, ny endro ny aizina manarina ny tany, resaka n'Andranomanalina izay ampaminany. Io le Genesis toko voalohany resantsika teo. De hoy teo iza moa ity corbeau mainty ambony ambany ity, iza moa ity manana ny tunika mainty ambony ambany ity. Raha mamaky ny mpanjaka voalohany tsika, toko fafito amby folo any, dia misy ny tantarany Elia talohany izy nanao ny ministera. Nentin'Andriamanitra izy nitokana tany antsinanan'ny on'ny Jordana tamin'ny fitondrany Ahaba mpanjaka sy Jezebela vadiny mpanjaka. Ty Jezebely ty de tena vehivavy janga, papahory, race de vipère, milaza zavatra ara-panahy. I Jezebela dia manana fahefana izay tsy izy ao andapa ao,
averiko tsara hoe Jezebela de tena mpanapaka ao andapa ao. Misy fotoana Jezebela mody ny démissionna, misy fotoana Jezebela mody izao sy izao, fa izy foana mbola manapaka ao andapa ao. Ary manao chasalome partout hatrany any telekelatrano sy ny sisa rehetra any a, capable izy maniraka mercenaire na gendarmerie na tsy gendarmerie na olotsotra na prix scolaire na capable amin'ny chasalome partout. Zay le esprit Jezebel, hipersécuté anao fotsiny. Mpanjaka voalohany toko faha 17 a, rehefa nasian'Andriamanitra nitokana Eli mpaminana, satria nomena ny profesia izy a ho atsahatra ny orana isy ny maitany a sécheresse, lay haitany a sy lay fitsaran'ny orana dia par rapport amin'ny pluie, pitikorana sy farahorana avy any amin'Andriamanitra. Ara-panany zavatra resahako, zany hoe abondance miraraka avy any an-danitra, avy any ambony ny orana dia avy any ambony. Milaza zavatra ara-panao aza fa tsy milaza rano, tsy milaza rano mivoaka amin'ny pompy, tsy milaza tondra-drano, tsy milaza tsunami, fa misy zavatra ara-panao avokoa ambadika izany rehetrarehetra izany, na dia hoe tsunami sy rano amin'ny pompy ara no ambaratsika amin'ny contexte ilazana azy a, ary na dia rano velona ihany koa, ary na fatsakana Jakoba ihany koa, misy heviny daholo. Ilazako amintsika hoe isika zany rehefa miresaka amin'ny tompipejy itony a, dia misy côté sitrapon'Andriamanitra sy misy côté ara-panahy tokony isokafany saintsika foana amin'ny fandraisana ny teny, surtout par rapport amin'ny topika izay milaza zavatra ara-panahy fa tsy manondro olona. De rehefa natokan'Andriamanitra Eli mpaminany, dia nisy corbeau nitondra hena ary nofahanana gâteau mofomamy a sy hena isa-maraina sy isakariva Eli mpaminany a. De rehefa vita ny famahanana any Eli mpaminany a, dia miainga amin'izay Eli mpaminany a, nanao ny mission-any a, nandrava ny mpaminany ny bala jusqu'à ce que hoe nohaniny alika ny fatiny Jezebela mpanjaka rava ny fanjakana Ahaba. Averiko tsara hoe eto amin'ity mpanjaka voalohany toko fa 17 ity vakio fa misy corbeau namahana ny Eli mpaminany a tamin'ny toerana anankiray a tao atsimon'ny on'ny Jordana. Fa eto amin'ity sujet atsika ity, Andramanalina qui veut dire Madagascar, de misy corbeau ihany koa, misy Père Noël, misy tunique mainty ambony ambany, misy costard mainty ambony ambany, misy manteau par dessus mainty ambony ambany, aizina manalina obscurité. Mamahana an'Andriamanalina, mamahana Madagascar, mitondra ratio maraitsy hariva, mitondra hazavana 4000 watts, mitondra projet tanamasoandro, projet iem, nitondra an'izay eritreretiny fa azo entina daholy, hatramin'ny bus classe, hatramin'ny sy ny sisa be da be etanolona sy ny tsy fantatry tsony a, tsy ampy ny fotoana raha ho tanisaina eto zany. Resaka esprit ny resahantsika. Dia ity corbeau mainty ambony ambany ity no misapote. Io la esprit misapote, mamahana an'Andriamanalina, mamahana Madagasikara maraitsy hariva. De rehefa vita izay mission zay a, pendant mandritra après, dia akisaka amin'izay ny pion, alefa ny échec maty, manao mission Andriamanalina, manao mission Madagasikara, satria efa nomena koveta, efa nomena savony, nomena fanasana lamba, nomena ny cadeau rehetra amin'ny maha Père Noël, corbeau mainty ambony ambany an'ilay Père Noël, de omeny azy afaka omena rehetra. Satria ny tambon'izay de a partir an'rehefa mihinana an'ilay ration ny entin'ilay corbeau mainty, ilay mponin'Andriamanalina, dia manao mission amin'izay izy a, tahaka ny Eli mpaminany nofahana ny corbeau mpanjaka voalohany toko fa 17 dia nanao mission nandrava fanjakana. Tsy misy kisendrasendra hoy aho, tsy misy par hasard, fa misy référence avokoa
ny fiainana Andriamanalina Madagasikara. Ary ireo rehetra rasy teo am' Jesosy Kristy, ireo rehetra voafidy tamin'ny rahan'i Jesosy Kristy, ireo époux sy épouse ao amin'ny contexte fampakaram-bady ny zanak'ondry dia tokony mahafantatra sy maharay amin'izany antso izany mahita ny amin'ny obscurité Andriamanalina, mahita ny amin'ny aizina eo ambonin'ny lalina. Raha lasa ranabavy, lasa lavitra ny zavatra resahantsika, tena lasa lavitra. Ny devoly araka ny mesazy efa nampitaitsika teto foana dia misy référé amin'Andriamanitra foana izy. Raha ohatra Andriamanitra tsy toa nandefa corbeau, biby maloto, namahana ny Elia talohan'izy nanao mission, de misy ihany koa corbeau alefa ny démoni amin'izao vanim-potoana iresahantsika izao. Contexte ara-panany resahantsika, contexte fampahitana biblika ny resahantsika atao anatin'ity famakafakana ity. Misy corbeau ihany koa alefa ny démoni mamahana an'Andriamanalina, mamahana any Madagasikara, amita mission satria à partir an'ilay ratio, à partir an'ilay hena naterina tamin'ny sampy tamin'ny alalan'ilay corbeau, dia mihetsika amin'izay ilay esprit Eli mpaminany dia nietsehan'ny esprit an'Andriamanitra arak'ilay mpanjaka voalohany toko fafito amby folo, dia satria autorité divine ny tao aminy dia fantatsika fa nandrava alitara izy nandrava ny fanjakady sampy sy ny sisa rehetra. Fa eto kosa par rapport amin'ny fanazavantsika atao amin'ity resaka Andriamanalina ity, esprit corbeau, esprit obscurité, Andriamanalina rano manomba ambonin'ny lalina araka ny fanazavana nentintsika teo, dia manetsika an'ilay esprit amin'izay ilay ratio, esprit mazava ho azy fa l'esprit an'Andriamanalina ilay fanazavantsika tany ambony von'olona, fitsangajagana, fanolanana, halatra, solokina sy ny sisa rehetra mihetsika amin'izay ilay esprit. Tsy fantatro raha azonareo ilay fanazavana ao anatin'ny paradoxe soratra masina sy ny paradoxe esprit tunika mainty ambony ambany. Inona kosa raha ilay manteau noir? Manintsika no miresaka an'ilay manteau noir, ilay fitafian'ilay corbeau. Raha mamaky ny asan'ny apôstôly toko fafito isika, église primitive, tantarany évangéliste Stéphane, etena évangéliste voalohany de tena lapidé noho izay toepony tao amin'Andriamanitra tsy to fifandraisany tamin'i Jesosy Kristy izay témoignage zay. Rehefa nitory teo amin'ny tempoly izy teo akanjan'ny tempoly nanambara avec autorité ny herin'ny filazantsara fa tsika ny tantara fa no ny herin'Andriamanitra tao aminy dia nisokatra mihitsy ny lanitra aritany Andriamanitra tsy to sy Jesosy Kristy teo akavanan'Andriamanitra tsy to ambony be zany dimension spirituelle izany fa ity etenina ity lay passage eto amin'ity hoe inona kosa ary lay habit noir, lay manteau noir anaovan'ilay Père Noël ety, zay mantsy no azavaintsika eo. Dia naka ohatra ny amin'ny Stéphane isika évangéliste. Rehefa lapidé Étienne, rehefa natao lynchage public Stéphane, dia zay rehetra mibanjana ny Stéphane dia nahita ny endriny namirapiratra tahaka ny anjely satria tellement lay gloire an'Andriamanitra nitondra transformation sy métamorphose, transfiguration ho an'ny lehilahin'Andriamanitra évangéliste Étienne. Asan'ny apôstôly toko fafito no misy an'izany zavatra resantsika izany. Dia rehefa mitroam-bato Étienne natao lynchage public dia nesorina ny akanjony
lay manteau iny lay ivony resantsika ato amin'ity fanazavana ity dia napetraka nomena ny Saoly persécuteur tamin'izany pharisien izay lasa apôstôliny gentlis fa iny manteau iny nisy ositra nisy ny voninahitryandriamanitra iny manteau iny ka ietenina lay nitafihinana iny manteau iny a dia niova ny tarehany niova mamirapiratra tahaka ny anjely inona ny tianambara am'izany miresaka sika manteau noir manteau an'ilay Père Noël leto habit noir costard mainty ambony ambany izay a nitondra ratio nitondra cadeau tao Andranomanalina teto Madagasikara fa za miteny amintsika fa iny manteau noir iny ny référence an'ilay esprit an'ilay corbeau misy etenina évangéliste asan'ny apôstôly toko fafito mamirapiratra ny tarehany satria misy an'ilay revêtement spirituel natafiny Jesosy azy natafin'Andriamanitra tsy to azy tany alalan'i Jesosy Kristy mame image an'ilay esprit ma évangéliste tany Étienne eto amin'ity sujet atsika ity dia misy corbeau manana fitafiana mainty ambony ambany fa io ihany koa ilay revêtement atafin'ilay tompon'ilay fanahy manafy azy araky ny contrat ny fanarahana sy nosoniavina manome référence an'ilay esprit an'ilay corbeau namana an'Andriamanalina mamana Madagasikara amin'ilay ratio ho fanetsehana rehefa misy mission tsy maintsy atao a ohatra hoe périscolaire izay mihitsy le izy périscolaire izay lay mission ohatra ihany koa hoe mission tapitapika eo a de mivanty 13 mai de mioby a na milanja vatapaty a veloma rajao sy ny sisa rehetra esprit daholo zany na rehefa mivorivory a ny fivorian'ny apôstôly a sedisy a de irahana ihany koa manao mission a manakorotany eny a izy mivady sy ny taranany sy ny ekipany rehetra esprit daholo zany ara-panahy daholo zany zavatra resantsika zany milaza zavatra ara-panahy daholo zany sœur sy frère satria efa nandray an'ilay ratio nazavaintsika teo dia amaranantsika azy Andramanalina ny resaka fa raha miresaka an'Andriamanalina isika de Madagasikara mihitsy nefa nolokoina à l'époque izy nolokoina ao anaty boky mena misy soridalana nolokoina coopérative nolokoina an'izay tia nandokoana azy rehetrarehetra de dego izay sy miova fotsiny izay loko zay am'izao vanim-potoana iresantsika izao hoe ninona ilazanareo anay lazainy izay fa foza lazainy za miteny anao fa iny ramatoa iny tena voisin nay mihitsy iny a tao Andranomanalina voalohany a tsy lavitra logement B303 bis mialatsina manonona an'izany point rehetrarehetra izany ilazako aminao fa tena ao anatin'ny nivony centre fanambarana ny tenako izay manambara aminao zao ary fantatro tsara ny zavatra zaraiko sy ambarako aminao minao fa misy zava-panahy voaray anao anatin'izany zavatra resantsika zany misy zavatra mazava aminao hoe inona marina moa zany ny tena misy eto Madagasikara Madagasikara qui veut dire Andramanalina fa satria raha manondro Andramanalina isika dia tsy Andramanalina n'Andramanalina fa Andramanalina dia Madagasikara na izany na tsy izany dia namokatra olona Andramanalina satria tapartir an'ilay témoignage ny zaraiko tamintsika teo de hoy ato hoe misy ny fiangonana misy ny UPP a misy a ny kianja isan-karazany a filalaovanao foty a filalaovanao rugby any amopera na anaty azo a afaka manao foty any ianao a malalaka ny kianja sy ny sisa rehetra misy ny petit tournoi entre quartier na de misy ary ny rivalité ohatra hoe ny équipe andry Pnego ka ny équipe andry Mbolakely ny équipe andry Poizy na ny équipe andry sy ny sisa be da be de hoy aho hoe namoaka olona Andramanalina oui tena namoaka olona Andramanalina dommage fotsiny hoe tsy misy zanak'Andramanalina hitanao ao an-dapa satria izay ilay colorage ny resantsika hoe lokoina mihitsy Andramanalina dia
Ny ao andapa dia olona tahaka izao no atao couleur ao andapa, olona taranaki, olona avy amin'ny olona izao sy izao a, izay no mahalapa nandapa. Fa tena namoaka olona Andramanalina, namoaka pastora Andramanalina, namoaka evangelista Andramanalina, manana profesora Andramanalina, ilazana amintsika fa personnel ny famonjena. N'Andramanalina na Madagasikara ao anatin'ny fahantrana sy ny fandokoana azy a, na de misy an'ilay esprit corbeau mainty ambony ambany a, manarina ambonin'ny tany, manarina ambonin'ny Madagasikara, manarina ambonin'Andramanalina, de eo no misandratra ny herin'ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy masakana an'Andriamanitra hiasa izany. Misy ny fiangonana manaritsy finoana, misy ny fiangonana andavamamba Kristy voaombo, misy ny fiangonana sy ny sisa rehetrarehetra, manabe anao daholo reny, manabe anao daholo ny EPP, manabe anao daholo ny LTC, ny LMA, ny EPP an'Ambodiny Sotra, manabe daholo reny. Mipoitra avy any amin'izay ny olo manga, mipoitra avy any amin'izay ny olo mpanahy, mipoitra avy amin'ireny ny olon'Andriamanitra, mahita fity amin'Andriamanitra. Eo no ampanantena koa sy anomezako promesy aminao ny herin'ny filazantsara hoe ninina aizy ny ety amin'ny tany, ninina famazina, ninina obscurité, ninina hoe Andramanalina eo amorotevana, manarina eo ambony lalina, mirantiranty efa enjera eo ambony lalina. Tsy very zany ny fanantenana, aza very, aza manary fanantenana sy toky zany ianao. Jesosy Kristy ny fanantenana sy toky. Misy ny promotion an'Andramanalina aty Europa tahaka ny tenako be da be, misy ray sy roa telo efatra dimy enina izay aty a, misy any États-Unis, misy any Canada, misy any Pays-Bas, misy partout. Ilazako aminao fa namokatra olona Andramanalina, nisy vokatra nivoaka tao Andramanalina, ary zay ny tena zava-dehibe zay hoe voageja manodidina izahay. Misy aizina manarona anay, misy corbeau manarona anay, misy esprit obscurité manalina. Manarona an'Andramanalina, manarona ny Madagasikara. Voageja manodidina izay fa tsy tery, verihevitra fa tsy mamoy fo. Zanak'Andriamanitra épouse racheté, mpandrisy vainqueur, zay afaka ilazana zay afaka ilazantsika azy rehetra. Hatrany amin'ny hoe zanak'Andriamanitra miantso isan'andro isan'ora, baray io namoaka olona Andramanalina. Zay nao maranako azy. Minao misy zavatra vorainao tao anatin'izany rehetrarehetra izany a, dia fantatrao ankehitriny ny sens de réflexion, ny hevitra ambadika ny amin'izay fizarana no entsika izay momba n'Andramanalina sy lay akanjo mainty ambony ambany. Andramanalina qui veut dire Madagasikara, ilay corbeau akanjo mainty ambony ambany milaza esprit misapote tahaka ny kalotta izay manarina ny firenena malagasy, faminaniana izay mpaminany, indro ny aizina manarina ny tany, ny obscurité manarina ny firenena malagasy. Fa avy amin'ny zanak'Andramanalina kosa no iposahan'ny mazava. Tainy Jesosy mirarisory zareo, mahireza, veloma tompoko.